Naiza toerana misy anao eto Madagascar dia finaritra srany izay ekipan'ny Meteo malagasy mandroso ao tokantranonao. Tsy miova ny mamatra ny toetry ny androntsika eo amin'ny androany fa mbola nitsioka avy atsimo atsinanana hatrany ary malefaka sy tsy maro toeran'izany. Vokatr'izany ary dia ity indray no mety ho toetry ny andro amin'ny rapitso, ho amin'ny maraina dia hanorana, ny aty amin'ny faritra atsinanana aty aka endrika tandrifindraona kosa izany, any amin'ny faritra vakinankaratra sy amorom-mania ary otimatsiatriny. Isy ny sisana oram-baratra ny amin'ny faritra atsimo atsinanana sy anosy, androy ary orombe iny, andrahoana na andrahoana vitsy ny andro any akafa. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia anorana ny any Asambava sy Antalahany, anorana tandrifindroana mety arahakotroka kosa any Diana sy Analalava, anoram-baratra ny aty amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Anosy, Androy ary Mahazo ny aty amin'ny faritan'ny Fianaratsoa Ray Manontolo fa ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Dia mbola hiamoka hafanana trano tsika raha amin'ny rapitso, jereo ange ny vinan'ny maripana ho amin'ny maraina zao dia 17 hatramin'ny 20 degré celsius, ny faritan'ny Antananarivo sy Fianaratsoa, ny morontsiraka kosa eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 17 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambonindrindra dia 9 degré any amin'ny faritra Analalava sy manodidina ny Antsohiiny, dia mihiba 3 degré celsius ny maripana ho amin'ny rapitso raha ho any Paris ianao renivohitry Frantsa izay, dia ifandimy ny rahona sy masoandro amin'izany faritra izany, dia ifandimy ihany koa ny rahona sy masoandro any Nairobi sy Johannesburg any, andrahoana ny andro any Milan, anorana tandrifindraona any Bangkok, dia ifandimy ny rahona sy masoandro raha ho amin'ny rapitso fa mety arana orana malefaka ihany izany tsy indraindray ny Maurice, Comores sy La Réunion, anorana tandrifindraona kosa ny faritry Seychelles. Dia tapitra hatreo vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro azona rosanao amin'ny tsy alina ity manome fotoana anao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.